Ny sabotsy 14 jona tokony ho tamin'ny 8:00 no nanomboka ny fety tao amin'ny trano fanaovana lanonana iray tetsy Ambohimalaza eo amin'ny sampanana ivily ho an'ny Imerikasinina. Vao nanomboka kely anefa ny fety, efa nisy ny tanora iray narary tampoka hoy ny renin'ilay tompon'ny fety. Karazana tsakitsaky maro no nomanina nandritra ny fety ary naka-mpanao sakafo na traiteur ivelany izy ireo nandritra izany. Nanao misy événement zany anniversaire-ny zanako tamin'ny sabotsy 14 juin 2025 teo tokony tamin'ny 9:00. Ny zazanako telo voampozina ra-tsakafo dia ny iray mateo ny eo fa ny anankiroa mbola afaka ny tsy haiko firy heure taty aoriana. Dia maromaro ny voampozina tao anaty izay zavatra izay betsaka ny maty. Le sakafo misy roa karazana, ny anankiray cocktail dia ny anankiray crudité na composé. Cocktail zany no nisy nitondra ny mody satria nirava ny fety fa maty le zaza iray voalohany, dia rehefa maty le zaza dia lasa ravana zany le fety dia nisy nitondra ny mody le cocktail fonosina tamin'ny ferveté dia le tonga tany an-trano maty daholo zany izay olona mihinana an'ilay izy. Fa nisy mitondra namana ohatra 30 zany no tena izy fa exact fa mbola misy mitondra namana, misy mitondra namana ihany sasany. Tsy nihinana ilay sakafo satria narary zany ilay zaza anankiray dia tetra tamin'iny dia nitsaingoka izay voatsaingoko teo fotsiny dia le nem sambosany teo akaiko fa tsy tandray zany izay nahatonga anahy tsy nihinana ilay izy. Le traiteur koa laza hoe tanety amin'ny Facebook tsy haiko aloha fa nisy miteny hoe maty koa le traiteur fa tsy tsy mahalala tsy eto fa nahatso anazy ary izay teo mbola nahazo, mbola mipanika be izy miresaka aminay. Ny sakafo izay nohanina nandritra ny fety no tahaka izao loza izao hoy ny fianakavian'ny maty iray. Anisan'ny namoy zanaka nandritra ny loza ity renim-pianakaviana ity. Namonjy ny fety avokoa ny zanany 4. Avotra tsy naninona ny zanany 2 satria ny sakafo tsy nohaniny dia ny donate, saingy ny iray amin'ireo zanany no maty raha mbola anaty fitsaboana miady amin'ny fahafatesana kosa ny iray. Le tompony anniversaire mpiara-mianatra tamin'ilay zanako vavy dia izy io nefa ny zavatra nahavarinana kosa aloha apetrako taty amin'ny voalohany izy tsy vao indray mandeha iny nanao an'io fa efa nisy fotoana izy nanao an'io fa tsisy problème, tsy tadidiko na herintaona zay na roa taona izy nanao dia ohatrany tsy nisy naninona mihitsy aloha, tsy naninona ilay zanako fa ny zavatra tena nahavarinana azy tao anatin'ilay izy fotsiny dia tamin'izy 4 mianadahy dia ny anankiroa tsy naninona zareo dia fa ny anankiroa ilay zanako anankiroa lehilahy maty ilay iray voalohany dia ilay vavy mbola miady mafy ao izy ao fa 20 taona lehilahy maty dia 20 taona ilay anabaviny. Dia ny tena zavatra nahavarinana fotsiny hoe le ankizy tsy naninona zany mitantara hoe za tsy nihinana zavatra anankiray tsy nohaniny tao anatin'ilay sakafo rehetrarehetra. Zany hoe ilay zavatra anankiray tsy nohaniny io donaty. Le donaty izay ihany tsy nohaniny. Tonga dia hitako mangana be ny masony. Le ambany masony ity dia nandoa izy dia mandoa maitsomaitso be ny lohany. Dia avy eo amin'izay izy tsy mahita ozy ny masoko dia mitsy mahita dia izay daholo nefa ny rehetrarehetra tao tany amin'ny maso daholo sepotra. Dia avy eo sepotra amin'izay fa hoe misy zavatra manakana atao amin'ny tendany ato dia izay moa zany tena nahalavo an'ilay zanako ilay sepotra. Anisan'ireo nanatrika ny fety ity tovovavy ity. Ny fisehony aretina nandoa maitso sy mainty, nalemilemy sy nanjavona ny maso ary sepotra. Misy ihany koa ireo tsy nahatsiaro tena hoy izy. Tamina somary ohatry ny nanindro ny ambavafoko dia ny matsoko nanjavozava dia reraka dia vao nahazo fanafody anefa dia tsy naninona fa safatsara. Nisy tamin'ireo tanora namonjy ny fety no tsy naninona. Anisan'izany ity tovolahy ity izay tsy nandray sakafo mihitsy raha ny fanazavany.
Zay tonga tany efa taratara vao tonga dia efa teo ny sakafo dia nanomboka ny sakafo dia za moa zany sosoloka dia tsy dia ny sakafo fa le namako maty tao no sakafo be dia tsy fantako hoe inona tamin'ireny sakafo ireny le izy fa izy tsy nitaraina narary teo tsy naninona fa hoe ody izy dia nody izy dia tonga tany an-trano izy dia maro narary tafianaka aty amin'ny urgence dia maty ao. 50 teo ngamba raha ny fijeriko fotsiny aloha mety amin'ny 50 teo zay ny tao dia ny akabeazany hitako ao daholo fa ohatra vitsivitsy ihany zay tsy naninona. Omaly Alahady nanomboka tamin'ny Rora Tolakandro nanomboka tonga teny amin'ny HGRA ireo marary nitovy avokoa ny fitrangany aretina nisy ihany koa ireo namonjy hopitaly hafa velo taraina nefa ny fianakaviany marary noho ny fahatapahan'ny herinaratra matetika tao amin'ny hopitaly izay nampanano sarotra ny famatsiana oksizena ireo marary sy ny famonjena azy ireo. Potaina oksizena mbola za zao nanisany sikotra niaraka tamin'le razoky mpanosika an'le razana tao dia tsy ampy ny rallonge zareo dia lasa nakatany an-trano andro 12 alina satria le anabaviko tena efa hoe miady mafy izy dia tsy maintsy aiza le madama ray teo iny zay tsy le madama iny fanakaiky teo dia hoe mba afaka mindrana aminao avy dia tsy maintsy rallonge anankitelo nalaiko ny alavany an-trano tsisy matériel mihitsy le hopitaly. Ny hitako anankiray tena navoanay tao maly satria tapaka foana le jiro dia rehefa tapaka le jiro le zaza sepotra be dia mipika le izy dia elaela indray vao ohatra miverina indray hoe miandry an'le groupe ela be zany mety ela zany le groupe vao misarge ave sa hoe ahoana sa dia elaela le izy dia efa sepotra be indray le marary zay indray le izy vao miverina dia farany ary moa tena sepotra be le anamena dady zay nandraisana zareo fanapa-kevitra hoe andao hitady oksizena le hoe popina dia andao atao any izy zany efa tara ihany. Nanomboka omaly ihany koa no nampidirina tao amin'ny hopitaly ny zafikely ny ity ramatoa iray ity kanefa tsy zarizary ny fandraisana azy raha ny fanazavany rehefa fantatra fa andalo tao amin'ny HGRA ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny maraina teo vao navoaka ireo fandriana sy fitaovana nandraisana ny marary hoy izy. Nandraisana an'le zafikelyko zany dia tsy mba misy an'ireny hoe alaina hoe mameno fisina iny fa be da be le olona indray niditra dia tonga dia mandeha fotsiny dia amin'ny couloir daholo dia amin'ny tany dia avy eo mba matikena masiansy dia chambre kely ray fandriana ray ny eo dia misy olona anankitelo amin'ny tany dia le vinantoko zafy amin'ny seza tsy azo hitsorana akory dia tao dia tamin'ny andro tamin'ny ray sy folo teo nanao nietsika le zavikeliko dia niantso mbola eo amin'ny tany dia lasa bataina dia feno olona amin'le couloir rehetrany dia ny tena mampalahelo noho avy le ministra dia ny chambre ihany kay asianan'le marary ireo dia misy godoro vaovao be fa le zavikeliko zany natory amin'ny tany tsy nisy godoro fa le brancard reny fotsiny dia napetraka teo fa ohatrany mampalahelo le izy hoe marary ve dia atao ohatran'izay dia rehefa ho avy ny lehibe dia lasa misy fandriana vaovao amin'ny sachet dia hoe atandremo sao simba le sachet. Anisan'ireo namony ihany koa ny vadin'ilay tompon'ny toerana nandray ny fety nanamafy moa ity farany fanaka mpanao sakafo ivelany na traiteur ireo tompon'ny fety namafisina ihany koa fa tsy tao amin'ny tsena ambany rihana no nisy ny lanonana. Aseo tsisy idirany tsena ny Sopway MCT ao ambany ny fanapozinana ara-tsakafo izay mitsanga ety Ambohimalaza sapanany Merikasina. Ny mpanofa-trano ao ambany le espace amin'le MCT Sop MCT no hofainay ny ao amin'ny rez-de-chaussée ny eo ambony kosa dia olona hafa tompoko no mikarakara sy mitantana izany. Nanome baiko ny anokafana avy hatrany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny jeneraly commande ny farim-piadidiany ny gendarmerie Antananarivo.